Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur notre chaîne Dagou News TV. Voici l'analyse politique de notre journaliste. Mboula Sarchika Jabi Akourili, voici le journal de Dagou News TV. N'oublie pas de mettre un j'aime et de s'abonner. Merci. Mbola tsara sika jiaby akory lahany akory ranandry korsa miaralamba tompoko ny fakafaka politika atsika androany dia mikasika ny fandefasana any am-ponja ny filohan'ny antenimieran-do olona teo aloha ny jeneraly Risara Ravalomanana na fantatry ny be somary amin'ny anaram-bositra hoe jeneraly Bomba na Kapsila sy Ramatoa Solombavam-bahoaka Saondra Malala Marie Michel voafidy tao fianarantsoa voalohany izay efa misy ihany koa tamin'ny fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina. Mihazakazaka tokoa ny toejara eto amintsika ankehitriny satria dia mitohy vakana ny fisamborana sy ny fanagajana ireo olona nanana fahefana mony teto amin'ny firenena ity tamin'ny andron'ny fitondrana volomboasary aorianan'ny Ramatoa Rina Rakotomanga tokoa mantsy ary rehefa tsy hita popoka kosa Andriamatoa Diatsitoaina mairana Antananarivo teo aloha sady minisitra amin'ny andron'ny fitondrana Rajoelina ihany koa na dia voalaza aza fa mbola eto atoerana rehefa nalefa ny filazana fisamborana azy dia hatramin'izao dia tsy hita popoka izy. Dia io fa lasa any am-pondra i Ramatoa Saondra Malala sy ny jeneraly Bomba. Ity farany no asiantsika resaka izany hoe ny jeneraly satria ity jeneraly ity dia nanamarika ny fitondrana Rajoelina iny tokoa ary nihevitra mihitsy fa ho mandrakizay iny fitondrana iny. Nilaza mihitsy aza ny tenany fa tsy misy vahoaka maresy miaramila izany na hitokona eo foana aza ny vahoaka. Iny anefa ny vokany nirodana ny manda izay narovany mafy. Mbola ity jeneraly ity ihany koa no nanivateva mpanao gazety apahy be maso raha nanontany azy ka nolazainy fa tsy mahay ny asany na mandehana aloha miverina mianatra indray ny fanaovan-gazety. Nahalalana azy manokana koa ity satroka Amerikanina Cowboy ity miampy ireto maro-boninahitra be da be tsy fantatra hoe avy aiza ary ahoana no nahazahoany azy izay ambozonany teny amin'ny akandro anaovany. Isaky ny misy lanonana ka andraisany anjara no tena ahitana izany maro-boninahitra maro sy mavesatra ny ambozona izany. Mbola izy ihany koa no nilaza fa efa nisy fikominana nataon'ny miaramila maromaro fony izy mbola am-perinasa fa voafehany tsara ary ny lavolefona ireo mikasa nanao izany teo anoloany. Mbola tao ambadika ilay fanesorana ny filohan'ny antenimieran-do olona teo aloha ihany koa izy Andriamatoa Hermanana Razafimahefy rehefa tsy mitovy hevitra tokoa tamin'ny filoha teo aloha Andry Rajoelina ity filohan'ny olona ity dia noesorindry zareo Irmara. Fantatra mantsy tamin'izany fa efa akaiky ny fifidianana ny filoham-pirenena araka ny lalam-pamorenana malagasy dia tsy maintsy mametra-pialana izay filoha mitondra ka maniry ny latsaka. Amin'izay fotoana izay dia ny filohan'ny antenimieran-do olona no mitondra feno vonjomaika ny fitondrana. Ity filoha teo ity anefa dia efa tsy mitovy tadin-dokanga tamin'ny Andriamatoa Rajoelina intsony. Natao ohatra noho izany ny mpanompo mahatoky tao an-dapa ary lohandohany tamin'izany ny jeneraly fa raha misy mialabato ataon'izy ireo mandritra io fifidianana io dia tsy hanaiky izany ity filohan'ny Sena ity. Ogany nataon'izy ireo izay fomba nanonganana azy ka dia iny arahana hita iny fa i jeneraly Ravalomanana no tondra ny fandrakana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena farany teo ka navoafidy indray an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Nandrary ny tetim-panorona nataon'izy ireo noho izany na ny praiminisitra Tsay aza tamin'izany dia tsy nanana fahefana no ity jeneraly ity. Ity jeneraly ity moa dia akaiky ny filoha Andry Rajoelina tamin'izany. Rehefa nahavaivay aza moa ny hetso-bahoaka farany teo iny dia mbola nisahany baiko ireo zandary ihany izy hampiasa hery amin'ny vahoaka na dia efa misotro ronono ary izy ary tsy anjara asany izany. Midina teny an-dalambe mihitsy moa izy niatsiady ary nanompa ireo tanora mihorakoraka azy. Nanendika ihany koa misy farany anefa ny zavatra rehetra indrindra io fahefana nomenanao io nindramina io tamin'ny vahoaka fa tsy anao ny tsy azo hamaivanina nefa dia izy tsy mbola anisan'ireo kanosa ka nilefa rehefa raikitra ny sakoro ary rehefa fantatra fa akaiky sy mialaina ny fitondrana Rajoelina. Fa nijoro amin'ny miaramila azy toandrinay Raoul Diny, Lalatina Rakotondrazafy, Ritinika Roberto, Rira Marimak sy ny sisa tsy voatanisa izay bevava tamin'izany fitondrana izany ary piso lelaka na afatrapo
ny mpitondra. Izao anefa dia efa atorany ampondra ton'olo meloka rehetra ingady generaly. Ny fondra Meritsy Atosika moa no hitazonana azy Vondromaika mandrapitsara azy. Mbola misy arak'izany ny fanajana azy na izany aza, satria raha tamin'ny androny dia ny fondrany tsy afavy hatrany no andefasan'izy ireo izay tsy mitovy hevitra taminy. Eny ampondra moa izany ankehitriny ity generaly ity sy ny satroka cowboyany izay nampalaza azy. Ny fanontaniana mipetraka kosa amin'izao fotoana izao dia ny hoe mbola miendrika hitondra ny anarany ve ilay tobiny zandarmaria io izay natao tamin'ny anarany, satria izy dia olomeloka ankehitriny. Izay indray no azo ambara momba izy iny. Samy velonay isika jiaby ahita ny toyiny. Veloma vetivety indray ary tompoko.